Miarabantsika rehetra tompoko amin'izao fiaonantsika izao. Lahady faharoa ny volana febroary sady tena miazakazaka ny fotoana. Zao no mbarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 3:1-5. Genesis 3:1-5. Lohahevitra zany dia manao hoe very noho ny tsy fankatoavana. Fa fantatr'Andriamanitra amin'izay andro ihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo koa tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy. Nanome baiko an'i Adama Andriamanitra Adama seva. Eo amin'ny sahidiana no ametrahako anareo eo ampovoan'ny misy hazo tsy azo hohanina, aza hohanina fa raha mihinana dia maty ianareo. Raha tsy mihinana dia velona mandrakizay. Fantatsika rehetra fa nisafidy ny hihinana i Adama sy Eva. Ary rehefa nihinana ny hazo i Adama sy Eva dia nanomboka ny boridana, tonga ny fahamenara, menatra, nanomboka ny afony, izany hoe very ilay fahasoavana sy fitahiana, fiainana izay nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Ry namana malala, miteraka fahavoazana, fahampitena, faharavana, mandrakariva ny tsy fankatoavana. Indrindra fa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Mahavery ny tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Mahavery. Efa nivakiantsika tany aloha ilay voasoratra ao amin'ny Romanina 2:1-2 sy ny 2:12. Romanina 2:2-2 sy 2:12 manao hoe izay manota tsy manana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay manota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Ina moa no hevitra izany e? Na tsy mitandrina ny lalàna isika satria tsy nahafantatra ny lalàna dia ho very foana. Mandray ohatra kely izany tsika. Ohatra hoe misy hanao fanadinana zany any ambanivohitra any, hanala CPE ohatra. Ka any ambanivohitra anaty ala any tsy mahalala an'izany CPE zany izy. Tsy mahalala an'izany CPE zany izy. Na alefa foana manakana ny CPE ny fanadinana tsy tonga ve ny olona tsy mahafantatra ny fanadinana? Mandeha foana ny fanadinana fa izao ho afa-panadinana zareo sa tsy ho afaka? Tsy afa-panadinana izy ireo. Ohatra izany ihany koa. Rehefa tonga ny fotoana hiverenan'ny Kristy eny amin'Raolandra dia tsy maintsy ho avy izy, fa ireo rehetra izay tsy nitandrina ny lalàn'Andriamanitra dia ho very. Izay nahafantatra ny lalàna kosa kanefa tsy nitandrina dia ho tsaraina araka ny lalàna izy. Eto amin'izao tontolo izao ry namana malala izana. Dia misy fomba roa lehibe hitorian'ny filazantsara, ampahafantarana ny olona rehetra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjena. Voalohany, misy ny atao hoe fanambarana amin'ny alalan'ny zavaboary, révélation par la nature. Amin'ny alalan'izao tontolo misy antsika izao, zavaboary noforon'Andriamanitra dia tsy misy lehilahy na vehivavy iray tsy tokony tsy ahalala an'Andriamanitra. Misy ny atao hoe fanambarana amin'ny alalan'ny teny voasoratra, révélation par l'écriture, amin'ny alalan'ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra izay tokony ahelitsika manerana an'izao tontolo izao amin'ny olombelona rehetra. Tsy misy lehilahy na vehivavy tsy tokony hahafantatra ny famonjena, tsy hahalala an'izany famonjena izany. Iza ny fitaovana ampahafantarana azy? Ianao, izao. Mba tsy hahatonga an'izy ireny, hahatonga antsika ho sanatrika ho verina dia tsy nahalala azy, fa mba ho voavonjy ry namana ny fankatoavana dia mitarika antsika ho any amin'ny famonjena. Ho voaraintsika ny hafatra, ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika ka ho tian'Andriamanitra isika. Mba hoanatra ho antsika ny tantaran'ny Adama sy Eva izay efa norarana teo amin'ny sahidena kanefa mbola nanao ihany. Io koa monko mahagaga izay andrarana ihany matetika mampisisika antsika ho ataontsika. Efa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy ny baikon'Andriamanitra fa mamonjy antsika Andriamanitra, manavitra antsika Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo. Verimberina matetika ny hafatra fampitandremana, hafatra fiantsoana, manampitamby anay ianao mba ho isan'ny olona ho voavonjy izay tsy noho ny nataonay fa noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Omeo hery izay mba hatoky ianao ka hankatoa hitandrina ny baikinao rehetra izay andidinao anay anio. Tombotsaro, taio ny mpanaraka izao fandarana izao, arovo ny fiainanay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.